Onolotra ny arahaba tompoko raha ny endriky ny toetry ny andro atao anatin'izao fety izao dia tsy misy aloha ny tranga mahery vaika na izany naty zany azy dia misongadina ny hafanana be aty amin'ny tapany atsimon'ny Madagasikara, zany ihany amin'ny tany ny atsimon-drefana sy androy, mety ananika hatrany amin'ny 0 degré mihitsy ny maripana ambony indrindra. Etsy ankilan'izay ihany koa dia saiky mangatsiatsika aloha ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa, arak'izany dia mila miomana sahady amin'ny akanjo mafana isika izay andeha totorebika ny alina raika amin'ny 30 Desambra. Raha hitantsika amin'ny sary izao ihany koa dia mirafitra ho avaratra andrefany Madagasikara ny ZCIT na ilay antsoina hoe zone de convergence intertropicale, ilay fito isika amin'ny teny malagasy izay mandrafitra ny toetry ny andro any amin'ny fatra avaratra andrefany Madagasikara iny. Arak'izany ara dia misaika mivangongo any amin'ny fatra iny aloha ny rotsakorana atao anatin'ny 3 andro manaraka. Andao jerentsika amin'ny antsipriany ary ny vinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina isy sisan'oram-baratra ny aty amin'ny morotsiraka mifatry melaky raha toka anorana malefaka na andripindripika ny andro any amin'ny manodidina ny Antalaha na Lanjorofo mipaka hatrany Toamasina. Torak'izay ihany koa azo an'izay orana malefaka izay ny morotsiraka mifatry Vatovavy Fitovinany. Ho an'ny faritra sisa rehetra moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray indrindra moa ho antsika rehetra izay andeha hitotorebika ny alina raika amin'ny 30 Desambra dia fataro ary ny toetry ny andro fa any amin'ny manomboka any amin'ny faritra Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka, Melaky ary ny tapany avaratry ny faritra Menabe na ny Belontsiribina sy Miandrovazo dia azo oram-baratra. Azo orana malefaka kosa ny aty amin'ny faritra Sava na Lanjorofo ary Atsinanana raha toka raka endrika tandrifindrao an'izay oran'izay ho antsika any amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany atsimo Atsinanana ny ilany Atsinanana ny Matsiatrambony. Ny alina kosa ny vinavinaina mety isitraka izay ny tandrifindrao an'izay isika aty amin'ny tapany atsimo ny faritra Bongolava, Moronomania ary ny ilany andrefan'ny faritra Vakinakaratra. Ho an'ny faritra sisa tsy voatonona moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha maripana voatombatomana raha mpitso zao araka ny efa nolazaiko tao dia mananika hatrany amin'ny 30 ka hatramin'ny 40 degré na aty amin'ny tapany atsimonosy eo amin'ny 40 na 70 degré kosa ho an'ny avoatany. Morotsiraka Atsinanana moa dia eo anelanelan'ny 30 ka hatramin'ny 3 degré ny maripana ambony indrindra raha toka eo amin'ny 2 ka hatramin'ny 5 degré ny any amin'iny ilany andrefan'ny Madagasikara iny. Andao jerentsika indray raha mivinany toetry ny andro amin'ny zoma ho avy izao dia saika mivangongo any amin'ny faritra avaratra andrefana hatrany aloha ny oram-baratra manomboka aty amin'ny faritra Diana, Sofia, Boeny, Betsiboka, Melaky, Bongolava ary ny tapany avaratra ny faritra Menabe. Iverina tsikelikely ihany koa ny orana malefaka aty amin'ny faritra Sava na Lanjorofo ary Atsinanana raha andrahoana ny ilany Atsinanana sy mipaka hatrany amin'iny Vatovavy Fitovinany sy atsimo Atsinanana iny. Mety isy amin'ny erjika isina erikerika manify na orana malefaka indraindray. Ny any atsimo andrefana sy ny tapany atsimonosy moa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha makasika ny vinan'ny maripana amin'ny zoma zay zao dia tsy misy fiovana firy aloha raha noharina ny alakamisy fa dia ananika hatrany amin'ny 0 degré hatrany aty androy raha toka eo amin'ny 17 degré ho antsika eto amin'ny avoatany. Andao farantsika amin'ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny sabotsy ary izay dia saika miverina aloha ny orana amin'ny faritra maro eto Madagasikara akoatra ny any amin'iny tapany atsimonosy iny no mbola hitoetra ho maina hatrany. Raha ny maripana kosa indray dia manodidina eo amin'ny 30 degré aty androy raha toka 30 degré any Toliara. Ho an'ny avoatany moa dia amin'ny 17 degré ny maripana ambony indrindra. Dia izay indray raha mivinany toetry ny androntsika atao anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Izay avy ety amin'ny Meteo Madagasikara dia mirary sahady fety finaritra ho antsika rehetra. Veloma tompoko.